Ho fampiarana ny andininy fa 5 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 20 aotraotra vary tamin'ny fa 1 ny volana May 20 zay mikasika ny fitsipika akapobe ny fifidianana sy ny fitsapan-bahoaka eto Madagasikara, zay milaza fa ny listra sy ny toeran'ny birao fandatsaham-bato eto Madagasikara dia tsy maintsy faranana ary ampahafantarana ny be sy ny maro 10 andro mialohan'ny datin'ny latsabato. Ho fampiarana an'izay andininy voalazany lalàn'izay no anaovan'ny senia ny resadresaka ampanao gazety androany. Noho izany dia nandray fanapahan-kevitra délibération laharana fa 20 bara seni bara 7 sy 10 omaly fa 7 ny volana martsa 7 sy 10 ny teto anivon'ny seni ka tapaka tamin'izany fa farana ary ferana ka ampahafantarana be sy ny maro ny isan'ny birao fandatsaham-bato manerana any Madagasikara. Noho izany dia no faranana ary no ferana ho 5,725,365 ny isan'ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho atrehintsika ny alatsinainy fa 17 ny volana May ho avy izao. Misy tombo birao fandatsaham-bato 3,500 arak'izany io isa no lazaina teo io raha oharina amin'ny isan'ny birao fandatsaham-bato nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 20 sy 20 lasa teo. Ireo birao fandatsaham-bato vaovao 3,500 ireo dia vokatry ny fitombon'ny isan'ny mpifidy tany amin'ny birao fandatsaham-bato isanisany taorian'ny fanavaozana ny lisy fifidianana nataontsika farany teo. Ny tombony isan'ny mpifidy tany amin'ny birao fandatsaham-bato nefa tsy maintsy ajaina ny voalazany andininy fa 5 andalana fa 4 ao amin'ny lalam-pifidianana zay milaza fa tsy azo atao mihoatra ny 700 ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny birao fandatsaham-bato iray. Noho izany dia tsy maintsy nozaraina ny birao fandatsaham-bato rehetra zay nahitana mpifidy mihoatra ny 700 ary dia izay no mitarika ny fitombohan'ny birao fandatsaham-bato 3,500 ireo. Tsy nisy zany ny famoronana birao fandatsaham-bato vaovao na dia nisy aza teo amin'ny 30 mahery teo ny fangatahana voaray senia ho amin'ny fananganana birao fandatsaham-bato vaovao noho ny alavira toerana sy noho ny disadisa misy eo anivon'ny fokotany iray amponina ao aminy. Tsy noraisina ireo fangatahan'ireo fa ireo 3,500 ireo dia vokatry ny fanasarana na ny antsointsika amin'ny teny frantsay hoe éclatement ny birao fandatsaham-bato zay efa misy kanefa nihoatra ny 700 ny tombony isan'ny mpifidy tao nihoatra ny 700 dia tsy maintsy noajaina ny lalàna. Io isa 25,365 isan'ny birao fandatsaham-bato ambarany tombo ofisialy androany manerana ny nosy io dia raha misy ny antony tsy azo anoara cas de force majeure araka ny voalazany andininy fa 40 ao amin'ny lalam-pifidianana dia mety hisy fiovana ary zay fiovana zay dia raisina ny alalany fanapahana na délibération rectificative zay raisiny seni fa farafahatarany kosa dia 27 raha mialohan'ny datin'ny fifidianana zany hoe fa 15 ny volana May no ahafahantsika manova farany an'izay isa sy ny toerana ary ny lisy ny birao fandatsaham-bato zay raha misy
ny antony tsy azo anoarana. Farany dia misy an'ireto fanamariana manaraka reto mba tianay ho ampatsehivana. Voalohany ny birao fandatsaham-bato raha ny voalazan'ny lalam-pifidianana dia isaky ny fokotany, izany hoe farafahakely isaky ny fokotany iray dia birao fandatsaham-bato iray. Zay zany lalàna tsy maintsy tanterahana. Ny fanamariana faharoa, ny birao fandatsaham-bato dia tsy maintsy amina tranom-panjakana, bâtiment public. Izany izy anefa ny trano-pivavahana, ny hôpitaly, ny toby miaramila dia tsy azo anaovana na atao birao fandatsaham-bato. Ankoatran'izay, raha sanatria ao anivon'ny fokotany anankiray ka tsy misy tranom-panjakana azo atao birao fandatsaham-bato dia mangataka dérogation na fanomezan-dalana manokana aty amin'ny senia ny rantsa mangaiky anay any an-toerana mba hahazo hampiasa ny tranon'olon-tsotra ho atao birao fandatsaham-bato. Manaraka ny kopian'ireo listre ny birao fandatsaham-bato rehetra, ny kopian'ny toerana misy na ny emplacement n'ireo birao fandatsaham-bato rehetra reo dia azo ny candidat, azo ny antoko politika rehetra, azo ny vondrona antoko politika rehetra zay nandrotsaka candidat na ihany koa ny fiarahamonim-pirenena alaina sy angatahana eny anivon'ny senia fa izy ireo miantoka lany amin'izay. Ny antony dia mba hahafahan'izy ireo manao ny fanaraha-maso ny amin'ireo birao fandatsaham-bato reo mba hialantsika any aorina amin'ilay ady hevitra be voalazan'ireo mpanao politika ireo fa hoe fisihany zany antsoina hoe birao fandatsaham-bato matoto na bureau de vote fictif zany, mba tsy hisian'ny resabe sy ny fanolanana any aorina mahakasika ny birao fandatsaham-bato dia manaingy ampitiavana ny candidat rehetra na ny mpanohana azy na ny antoko politika na ny mpanaraha-mason'ny fifidianana zay hijery akaiky an'ireo birao fandatsaham-bato 5,3 avoaka ny senia androany ireo ka raha misy tokoa ny tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'izy ireo na raha misy ny tokony hanaovana fanamariana dia miandry ny sosikevitra sy ny fanakianana ary ny fanamariana avy amintsika rehetra zay fa mbola azo atao ny manova azy ireo araka ny volaza tery aloha valambe fampolora farafahatarany mialohan'ny datin'ny fifidiana. Izay ny fanazavana amin'ny ankapobeny ho an'ireo zay mpakafy ato tanisa moa dia tao anivon'ny district Antananarivo fahatelo no nahitana fitombon'ny birao fandatsaham-bato be indrindra satria nisy birao fandatsaham-bato 430 azy zany tombony raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanaraka azy tao dia Antananarivo Atsimondrano nisy birao fandatsaham-bato vaovao 30 ary ny fahatelo dia tao amin'ny district Tsoromandidy izay nahitana ny tombony teo amin'ny 13 teo eo. Nisy ihany koa ireo zay district tsy niova tsy nisy birao fandatsaham-bato vaovao taoriany zao famaranana ny toerana ny isa ary ny lisy ny birao fandatsaham-bato ampiasaintsika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao.